LGBT Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Kokota iray le sahala amin'ny ronono iray very kakao koko mofo dipaina tapany izay mitondra hery sy tanjaka mandritra ny tontolo andro andramo fa tsara lavitra noho ny afo L'Ulchanao ni Vaovao. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmene. La boutique des marques L'Ulchanao ni Vaovao. Tsy maintsy apetraka ny mahatanitandalana ny Madagasikara manomboka izao hoy ny kandida Ajo Andrenanarivelo nandritra ny tafo 7 niarahana tamin'ny firaisamon'ny firenena Omaly. Vahaolana tsotra no afahana mandamina sy mampandroso ny firenena raha ny fanazavany dia ny fanajana ny tanitandalana sy ny demokrasia. Fanehokery lehibe na démonstration de force ny nataon'ny mpanohitra teny amin'ny collision Mantsonjombe Omaly iny. Midika ireny fa matanjaka ny fanoherana andrajoelina sy ny ekipa ny eto Madagasikara ary mitombona ny voarakitry ny dina fifanarahana nanaovana soni manamafy ny fitakiana sy ny antony tolona atao. Any ivelany anamafy ny tarokabomba ao Gaza Israel raha ny fanambarana nataon'ny mpitondra tenin'ny tafika Israeliana Omaly. Raha ny antotanisana avoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ao Gaza mahatratra enimpolo sy roanjato teo farafahakeliny ireo namoiny ainy tao an-toerana taorino tarokabomba io ny andinindininy avy hatrany ary. Malatra ny araba toboko lasa toboko amin'ity aliny alady fa 12 ny volana Octobre taona 13 sy 14 ity tonga soa indray tenivy ny fotoana ny fampahalalam-baovao ko manasanao toboko lasa tovovavy anaraka izany hatramin'ny efarany pejy politika ny hoentsika anombona fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Tsy maintsy apetraka ny mahatanitandalana ny Madagasikara manomboka izao ho ny candidat Ajo Andrenanarivelo nandritra ny tafa 7 niarahana tamin'ireo firaisamon'ym-pirenena ny Rombaly teny Ivandry. Vahaolana tsotra no ahafahana mampandroso ny firenena sy mandamina ny eto Madagasikara ny fanazavany dia ny fanajana ny mahatanitandalana sy ny demokrasia. Malagasy sy te androso inona no lara-pahamehana io ny lohahevitra noraisina tamin'ny tafa 7 izay nokarakarainy ny firaisamon'ym-pirenena niarahana tamin'ireo kandida ho filoham-pirenena Omaly. Mazava ny valiteny nomen'ny kandida Ajo Andrenanarivelo raha nanontaniana mikasika ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara. Rehefa lalàna dia lalàna ary tsy tokony iraitsykombakomba amin'ny fandikan-dalàna ny seni na ny vaomera maleo tena misahana ny fifidianana ekeny rehetra no tanjona ka tsy maintsy atsaraina ny fomba fiasa. Efa tapitra ny mandaha amin'ny ben'ny tanàna sa fifidianana kely reny dia tsisy dikany dia nefany tsy manana daty tsika hatramin'izao anjaran'ny seni mamoaka daty 7 andro alohan'ny atapitra ny mandaha ny ben'ny tanàna totrany efa lany le fotoana dia tiako tenenina aminao zany rehefa inona zany ny hoe mahazo manara-daty ny hoe azo dinganina le mandaha dia rehefa inona tsy azo dinganina za ben'ny tanàna na manao antsiraka ben'ny tanàna zay zany moins que rien fa zay tiana anaovana amin'ny mandahanay fa ny mandaha hafa atao amina hoe tsy ao anatin'ny lalàna tsony zany mazava ny voalaza ny lalam-pandroina ary zay ny nasarotiny anay tamin'ny voalohany ny hoe ajao dia ny voalohany io famindrana toerana io fa lasa mikorotana mampisaviritaka an'izao amin'izao fotoana izao ny zao dia miady toerana izy ihany no miteny samy teo chef daholo satria fatany fa tsy mandeha le fiarakodia dia miady ho chef daholo fa tsisy mety manao edy chauffeur mihitsy chauffeur daholo mamay anazy rehetrarehetra fa ary izy rehefa lalàna dia lalàna azo atao hoe misy lalàna kely dia misy lalàna be ary zay nisan'ny antony tsy atokisanay an'io seni io satria anjarany no manome daty tany amin'ny gouvernementa dia ny gouvernementa no miteny hoe tsy ho taterahany io na tsy hovaliana io daty io fa izy tsy manao an'izany fa baiky ny gouvernementa azy mamokamoka daty io alohanareo dia hitanareo tsara teo fa minapikorotana an'ilay fifidianana tsy mampadio an'ilay fifidianana satria ilay fitondrana mieritreritra fa nanao congrès ny TGV izy teo tsy congrès ny TGV iny fa congrès na ben'ny tanàna na farany daholo ny ben'ny tanàna eran'ny Madagasikara na inona lokony
ny anay mofaly satria zay manana 5telonjato latsaka tonga teto Antananarivo zareo dia tonga namangy anaty teo misaotra zay président moa netohana sakafo sy netohana transport niakatra nakaty dia mba mahita Antananarivo dia mba afaka miaraba aminao koa mba mifankahita aminao fa dia nanasena nanatrika zay nyty congrès ny TGV ty fa falazainy andreo zay nge mm dia zay le izy satria tiana ho ampiasaina amin'ity fifidianana ity zany reo olondreo ho terena dia tsy avoaka aloha ny daty dia novana chantage amin'le izy dia tsy manana fifidianana madio miraitsy kombakomba amin'izany zany le seny vaolana tsotra no ahafahana mandamina sy mampandroso ny firenena raha ny fanazavany dia ny fanajana ny tany tandalana sy ny demokrasia tsika nanapa-kevitra no anao demokrasia dia tokony hajaintsika zany ny fenitra demokratika rehetrarehetra fa tsy hoe zay mampetipety amintsika ihany dia zay ny olana amin'ity fifidianana ity maranako azy ny firetam-potondra amin'izao fotoana zao dia hoe rehefa manao vita amin'ny fifidianana tokony atao io fifidianana io satria tsika pays démocratique tsia tsy hoe rehefa manao fifidianana ny demokrasia dia mila fifidianana fa ny fifidianana tsy mila demokrasia dia zay io iainantsika amin'izao fotoana zao io hoe atao fotsiny fifidianana dia atao hoe manao demokraty tsika fa raha tena demokraty mariny tsika dia tonga dia miady any mba nanana fifidianana madio sy mangarana zay ihany any vahaolana ampandrosoana ny Madagasikara fa tsy misy akoatran'izay aloha androany satria potika tanteraka ny rafim-panjakana rehetrarehetra tena mpotehany andro rajoelona daholo potehiny aloha ny assemblée nationale misy motion de censure dia rava fotsiny ny potehany ny Sénat io misaviritaka hitanareo io anatin'ny ray volana mivoaka miditra tsy fantatra tsony izy any lehibeany izy any tsy lehibeany eo anatiny eo ny potehany ihany koa ny resaka présidence ny république satria ohatrany hoe zahatra kilalon-jaza le izy ka dia zay tiany anaovana azy no potehany ihany koa ny rafi-pitsarana any amin'ny HCC satria dia hitantsika ny fanapahan-kevitra raisina rehetra zay tsy mifanaraka amin'ny lalàna dia potehany ihany koa ny rafitra mpikarakara ny fifidianana satria zay tiany ihany no ataony eo dia manaraka ambokony daholo koa ny ao anatiny eo hitantsika zany isanandro isanandro mila verina amin'ny lalana tokony alehany Madagasikara miainga amin'ny fifidianana madio sy ekeny rehetra zany ary miankina feno amin'ny fanajana ny lalàna raha ny fanazavana fa mamaky tsara n'le communiqué ny communauté internationale ianao dia valim-pifidianana ekeny rehetra accepté par tous fa tsy hoe raha misy 10 na 10 na 20 mandray anjara dia ekena le fifidianana ka le mamaritra an'le tosy matsy candidat tsara ianao mandiso mifandraisan'ny olona azy hoe raha misy 3 na 4 mandray anjara ve zany dia ekena le valim-pifidianana tsy mifandraisana anjara na mandray anjara daholo ary zay rehetrarehetra ka tsy ekena le valim-pifidianana dia mitovy any valim-pifidianana no adevitra fa tsy niisa akory nisan'ny mpandray anjara aloha hitsiko tsara satria misy hevitra mivoivoizina amin'izay matsy hoe rehefa mandray anjara rakotona arabe dia mety io fifidianana io tsy kilalao io no amafisy ny atrany takina ny isian'ny fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra takina ny anatsarana ny fiomanana amin'ny fifidianana izay ny fifidianana amin'ity taona ity no ratsy fanomanana indrindra raha ny nambarany tombontsoa ho an'ny isam-batan'olona ny fiarahamonina ary ny firenena iray manontolo no tsy maintsy adina sy irosoana amin'ny fametrahana ny tany-tandalana sy tena demokratika mampiasa ny lalana sy ny fahifanana ny amboaresan'ny olany folo teo aloha andro rajoelona ony kada filoam-pirenena nandray anjara tamin'ny tafa telo amby roapolo sy arivo no karakarain'ny filoam-pirenena ny andro omaly izany tsy fa izao no nahitana izany fa efa tanomboka tamin'ny taona valo sy roa arivo raha vao nandray ny fahifana ny folo teo aloha raha ny fanazavana fanahinina hitsahany mpitondra amin'izao fotoana ireo lalàna maro samihafa entina amoritana olona izay tsy mitovy hevitra aminy isan'izany ny lalàna mikasika ny cybercriminalité hoy ny candidat ery rajonary mampianina nandritra ity tafa 724 no karakarainy ny firaisamonim-pirenena ity tsy vao izao no nahitana izany fa efa hatrany amin'ny taona 724 nanafaran'ny mpitondra ireo fitaovam-piadina isan-karazany ka ny zavatra tena mampieritreritra dia izao fa maninona moa ny tsikilovona ny olona maninona ny tsikilovona ny vahoaka malagasy na mpanohatra io na izy io na izy io zany ange endrika fatahorana ange zany ny olona matanjaka re olona tsy mitsikilo ohatran'izany tsy mitsikilo ohatran'izany ny olona matahotra no mitsikilo hoe inona ny ataon'ny hafa
sao dia amonoa io sao dia mikonikonina fanonganam-panjakana io sao dia anao an'izao sao dia anao an'izao zany misy foana zany isan'andro za efa nitondra mahalalan'izany fa tsy zany akory no anaovanao zavatra zay tsaraky ny lalàna satria tsy araky ny lalàna nge io fanafarany an'io zavatra io fividianana io misy lalàna reny tompoko ary za te ilaza amintsika fa tsy voalohany izy manao zavatra ohatran'izao azadino 12 efa niala niditra ny fanafarana fitaovam-piadiana teto a zay naseho tamin'ny fotoana nanaovana ny investiturany tamin'ny 12 tena hitsika andreny hoe blindé reny ore olona tsy misy budget zany ange tao amin'ny ministèren'ny défense tsy nivoaka tao amin'ny ministèren'ny finance ange zany volo zany ahoana nampidirana an'ireny tsika nanasony fifanarahany raisam-pirenena tsika momba ny fivarotana sy fivezivezeny ny fitaovam-piadiana vitan-dralanina napiditra teto dikan'izany tsy nanaraka ny lalàna international ary efa tafiditra tao anatin'ny enquête parlementaire reny zavatra reny fa aveo moa izy no nitondra dia tsy narahana ala izy a fa raha izao zany nijerena dia tena raha tsy hijanona fa tsy ireo fotsiny dia tena fotana mahafaty anankiroa mihitsy a zay hiarany lalàna iraisam-pirenena ireo zavatra miseho ireo tsy aivina hatrany vao maly ny transparency international no nametraka fanontaniana maro mikasika io logiciel predator io ireo tsy fanaran-dalàna tsikaritra ireo no antony mampikorosifahana ny firenena sy miteraka olana eto Madagasikara hoy ny kandida Roland Ratsiraka nanamafy ity faran'izay nilaza mazava ny antony tsy niarahany ny asa tamin'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina zaho tiako fatatsika fa tsy ary nanaiky ho ministre ny Andry Rajoelina ary tsy ary nangataka poste ministre nazy satria amiko izy dia disque jockey dia sahirana ako iara-iasa amin'ny disque jockey hoe patronko mba herajonary mampiana ay dia zavatra hafa voilà satranao hoe zavatra mariny zany sy fahamatorana ny interview zay nataony tamin'ny France 24 iny rehefa miresaka prédator izy hoe vidiny 14 millions de dollars mba fantany moa fa 14 millions de dollars monja ny vola ampiasaina amintsika amin'ny teny zao zay hanarenana ny lalana miala veto makany amin'ny Manjakandriana jusqu'à any Marozevo dia 80 km alohan'ny tonga ny Moramanga 14 millions de dollars monja zany hoe alony lavitra zany a mitsikilo anay a tsikilo antsika za zao rehefa mandro dia tsy maintsy atoka lavitra le téléphone matahotra Andry Rajoelina il est là non mais ahoana ary nataonao amin'izany dia anao zany tsy afaka mandro tsony ankaiky ny téléphone madame anao tsy mahazo miova akanjo ankaiky ny téléphone fa jerevany Andry Rajoelina olana zany zavatra iainanay zany zao tena loza nanamafy hatrany ireo kandida nandray anjara tamin'ity tafo 7 ity fa tsy manova ny tsy fahatombanana tsikaritra anaty lisym-pifidianana ny fisin'ny kandida 3 na 4 mirotsaka ho fidiana ny tsy fahatombanana sy ny tsy fanaran-dalàna ny tokony ialana fa tsy zay isan'ny kandida irotsaka ho fidiana na tsy raha miteny zao nareo hoe andevy io raha misy olona 5 fangamo nanovan'ilay lisym-pifidianana 10 oriny filatsahan'ny olona 5 sy ny anoizany an'le izy fangamo manova izay tsy nety rehetrarehetra hitanay sy ny teneninay ny andraisan'ny olona 3 na 5 anjara ao anatin'le izy mizatra tsy mety ao a dia tokony ho tsabony tokony hojerena zay tsy mety zay a satria ny antsika dia hoe fifidianana ekenange fifidianana no lalana demokratika indrindra hitondra amin'ny fampandrosoana ny firenena ekeny rehetra zany karambola tsy mipetraka le antsona hoe les conditions atokavana amin'izay a dia mbola isy foana ny problema amin'ny zavatra io a na ifirina ndray anjara amin'izy io reto mpitondra reto a tena tsy mataty fanoerana zany dia tena mba hitako kosa aloha zany aloha mba raha mahita zany zavatra zany tsy mataty fanoerana mihitsy ary le lalàna zay nentina amahana olana eto amin'ny firenena aza dia nahodina indray a mba amoretana n'le olona satria tsy mataty fanoerana ianao jereo ny lalàna momba ny cybercriminalité jereo ny lalàna zay momba ny resaka corruption maro samihafa ny fampiasana azy amoretana olona jereo ny contrôle fiscal le zay misy amin'izao fotoana izao
na izay mpanohatry reto sy lazaina mpanohatry reto ary rehefa hoe ivory dia hoe andao atsy amin'ny hôtely atsy dia efa mahazo fandrahonana sady le hôtely hoe nareo aza mandray andreo nareo ataona ian'izao nareo dia misy sazo mihitsy nazy fa tsy ho lazaiko eto moa le izy nahazo andreo izay nandray anay tontolon'izay politika izay hatrany nametaka ny vahoaka malagasy tamin'ny lafanjavatra maro iandra joelona raha nanambariny lolo ny Madagasikara ho fito anatin'ny faritany Tomasina Sidony rariny irina tamin'ny andron'ny etsiky ny collectif de candidat ny andro omaly teny amin'ny collégium famitana goava no nataon'ity filoha teo aloha ity indrindra fa makasiky ny vidim-bokatra lavanila raha ny fanazavany nandritra ny etsika fotsy izay niarahan'ireo collectif de candidat omaly tamin'ny vahoaka malagasy teny amin'ny collégium Mantsonjombe no nanamafisan'ireo olo-mafidy maro samihafa teo anatrehan'ny vahoaka maro tonga teny an-toerana fa maro ny fampanentenana pokaty nataon'izao fitondrana izao raha notany amin'ny faritra analanjorofo manokana nampanentena ny andrajoelona pokaty ny vahoaka malagasy indrindra fa ny makasiky ny vidiny vokatra vanila raha nambarany lolo ny Madagasikara voafidy tamin'ny anarany antoko malagasy miaramiainga lany taminatiny faritany ny Tomasina sy tsy marigny tamin'ny propagande tamin'ny 2018 zay ty mananara tagny amin'ny faritry misy lavany nampanantignaigny fa atao fois 3 vidiny lavaninay 1 million fois 3 égale 3 millions ny afarany nanjary 3,000 zay ny zavatra mahazo ny vahoaka malagasy maro fampanantenana poakaty natao taminay vahoaka raha tsy ilaza eza oeza ny sekrenina amizao io eza oeza ny sirama eza daholo ny société mpanjakana jiaby politika sindry jiaby zay ve ny fampanananasa zay nampanantenana ny tanora jiaby omeko asa na le tanora eza le asa amizao io tadidinay koa tamizay fa hoe hampihananare mahantra andriky ny tombo isatsika mahantra tafaritra hatra amin'ny 5 isanjato atsika Madagasikara agnatin'ny fahantrana tanteraka sy ny fahatahorana ny fifidianana no antony etsika ataon'ireo collectif de candidat fa maro tsy tambosaina tsy faritomombanana hita ho an'izay fifidianana izay ka izany no mila zaraina vao iresona ny fifidianana olo ny solovavamboaka ny analalava da mafisin'ireo solovavamboaka ihany koa fa tokony hitarina ny amin'ny faritra maro ny tolona mba ho fantatry ny vahoaka malagasy tsy vaky volo fa mianao anatin'ny fandikan-dalàna sy ny fanitsakitsahany ny lalampandorena ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ka tsy azo ankina intsony ny hiverenana hitantana ny firenena makasiky nesikinany omaly ihany koa fa fainy kevitra lehibe na démonstration de force iny nataon'ny mpanohitra teny amin'ny collégium Mantsonjombe ny androny omaly iny midika iriny fa matanjaka ny fanoheriny andrantroelona sy ny ekipany eto Madagasikara mitompony ihany koa ny voarakitry ny dina fandaranaovana sony teny antoerana manamafy ny fitakina sy ny fampandarana ny tantandalana eto Madagasikara ary ny fanekena ny sy ny fitanana madio sy mangarara izay mitambatra vato izay misaraka fasika tondro tokana tsy mahazo ao naseho ny mpanohitra andrajoelona sy ny ekipany zany teny Atsonjombe rakitra fotsy ity kianja malalaka ity natao marika na symbole fa ny maronisa no manohitra andrajoelona manohitra azy tsy hirotsaka ho fidiny intsony satria zo-pirenena tokana zo-pirenena frantsay no ananany manohitra azy satria feno tsy fanaran-dalanina nataon'ny ACC nanaiky ny antota taratasy firotsahako ho fidiny manohitra azy satria efa fantatra mialoha ny kajikajy sy ny osoka ary ny fanampara-pahefana entina mampandresy azy manohitra azy satria gouvernementanantsangany ihany no manatanteraka ny asa ary tompony ny fibaikona rehetra manohitra azy satria tsy naomby teo amin'ny fitantanana izy ny emotry Madagasikara fa tsy nandroso eo amin'ny lafi ny rehetra nanjaka ny kolikoly tsy araka ny tokony ho izy ny fiakaran'ny vidim-piainana ny endanja ny vola malagasy tsy nisy nandeha amin'ny laony ny fampianarana isan'ambaratonga ny fikarakarana ny fahasalamana tsy zarizary ny tsy fandripahalemana vao mainka nahazo laka manerana ny nosy ataon'ny fanjakana fitaovana anaporetana izay tsy mitovy hevitra aminy ny fitsarana ny hainao manjerim-panjakana TVM sy RNM tena anjakan'olo tokana amin'ny tena izay tsy mitovy firehana aminy vao hitsaketsaka ny demokrasia sy ny zon'olombelona
santionany anoerana azy daholo ireny rehetra ireny. Tapa-kevitra ny maro anisa tamin'ny alalan'ireo marika na symbole omaly teny Antsonjombe fa tsisy rajoelina intsony ny 324. Roa volana sisa dia ho tapitra ny taona 324. Nisy ireny diabe ireny, fiaonanetsy, fiaonan'eroa, ho an'ny sasany mandeha ny fampelezan-kevitra, ny ady hevitra eny amin'ny anteny meram-pirenena sy ny sena, ny ACC, CENI sy ny sisa etsy andaniny. Nanangasanga aneo ny heriny ny syndicat ny mpiasa malagasy. Inona daholo zany rehetra zany? Hitondra aizina amin'ny tontolo politika ve? Sa hitondra fahazavana ho an'ny tsaratsara kokoa? Ary ho anatra sy hitondra lesona ho an'ny mpisehatra isan'ny tokony, indrindra ny vahoaka malagasy iray manontolo. Izay ny makasika ny tapany voalohany teto ny fampahalalam-bao tompoko lasy tompoko vavia dia siantolotsika tantany teto tokavato ireo terefivondray tapany faharoa dia ny fampahalalam-baovao. Vaovao be vidio amin'ny vola ihany tolotrano kaiky amin'ny vidiny 4000 ariary. Misy appel 10 minitra sy 1 giga internet. Tindrony dièse 111 étoile 1 dièse. Ny tapany faharoa tamin'ny fampahalalam-bao tokony lasy tsikofafa dia mbola nangaina trano ianaraka izany hatramin'ny farany. Sy tokony hitanlera raha ampiseho ny fankalalina tokony politika isan'ny tokony ireo ray aman-dreny isan'ny tokony malona toy zava-misy ankehitriny raha ny fanehoan-kevitry Gérard Mampionina mpikambana teo anivon'ny CFM teo aloha. Nefa tapitra ny fotoam-piasan'izy ireo tokony aneo hatrany ny tsy fitany lana ireo ray aman-dreny isan'ny tokony ary ampiavana ny samy malagasy raha ny fanehoan-keviny. Isan'ny rafitra voalaza mazava ao anatin'ny lalam-panorenana malagasy ny fijorony eto amin'ny tany sy ny firenena ny sin'ireo mpikambana mandrafitra ny CFM na ny conseil de fampihavanana malagasy. Isan'ny antony iray isian'ny CFM raha teo ny fametrahana fitondriana indrindra fa tahaka ny toe-java-misy amin'izao fotoana izao. Nanamafy ny mpikambana teo anivon'ny CFM teo aloha Gérard Ramamampiona fa tahaka ny zava-nisy tamin'ny solavaboaka 7 ny zava-misy ankehitriny ka ilaina ny fijorony ireo ray aman-dreny mpanelanelana. Ka ny tena tiana ho resana zany dia hoe mila olona zany amin'ny fotoana ohatr'izao elanelam-panahy. Fa amin'izao moa misy miteny tsy mila elanela, mila ray aman-dreny ohatrany ao anaty trano anankiray ihany raha hoe miady ny zanany zokony sy zandrany na ohatr' zany dia ny ray aman-dreny tsy mitanila mihitsy fa mijery hoe inona ny fototry ny adinareo anaka andeo alamina raha misy tokony saziana dia saziana, omena fantsiana, omena lesona, omena anatra dia atao foana zay ampiray ny fianakaviana mba ho vanona izany tokantrano zany. Dia ohatr'izany ihany ny firenena hoe zay rehetra ray aman-dreny tokony mijoro mandrakariva ho elanelam-panahy ninona hery mety ho sarahany herin'ny vola, sarahany foto-kevitra, sarahany zavatra be da be dia sarahany loko fa ny ray aman-dreny miezaka hoe naloko inona dia mitambatra ihany tsy dia zany toe-tsainy zany tsara vohizina any amin'ny sehatrehitra fa sanatry ny vava ray aman-dreny indray no mitanila ato na mampitanila dia zany zavatra zany mampiady zany dia miantso antsika rehetrarehetra mba zay afaka mijoro ray aman-dreny dia mijoro ary miaino ny ray aman-dreny koa ny zanaka hoe inona zany zavatra zany zany soatoavintsika malagasy na ahafahana nandamina. Na mafisiny ihany koa fa fotoana iray ilana ny mpikambana eo anivon'ny CFM ny toe-java-misy tahaka izao iara-iasa amin'ireo ray aman-dreny ara-panahy ijery ny tombotsoa amboniny firenena. Tsy aivana efa io ray taona mahery izay no tapitra ny fotoam-piasan'ireo mpikambana teo anivon'ny CFM teo aloha sainga tsy mbola nisy mandrakandroany ny mpandimby azy ireo. Fa misy zavatra hoe miakatrakatra ny maripana zany dia zany miteny foana hoe ohatrany ao anaty tokantrano iray fotoana ohatr'izao ny ilana ray aman-dreny fa ny CFM raha teo dia hoe mijoro ray aman-dreny foana zany zay moa teny mihitsy hoe indépendant tsy mitanila zany dia eo kokoa ireo rafitra na ataontsika hoe fikambanana na ambaratonga na ny andrim-panjakana ray aman-dreny daholo zany zao fotoana zao mila hijoron'ny rehetrarehetra ao anaty rafitra fa mialohan'ny idira ao anaty rafitra dia hijoron'ny tsirairay anatin'ny fony sainy sy ny fanahy
tompona ndraikitra ianao ny foloanty ianao ny foloanty tena mijoro ray aman-dreny ve ho fakatahaka ary mitarika ho an'izany fiombonina sy ny filaminan'izany mba isoroana na hanasitranana ny zava-doza mety hiatra ny firenena. Na mafisiny ity farany ihany koa fa tokony fampiano ny rehetra malona ny zava-misy ankehitriny mba hisoroana disadisa ara-politika ka hiteraka krizy vaovao indray olalovany ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Nampahafantarina ireo ray mpandraharaha tao federantsory ny votony fatria matsatra ambony ny fisan'ny plateforme numérique ahafahan'ny interentreprise manamafy ny fiara-miasan'izy ireo ary koa mampiroborobo ny sipriny sy tokazany mba ahafahana mampiroboro ny Madagasikara nderatsika ny fanampanazavany. Mba ahafahan'ireo mpandraraha mivelatra sy mampahafantatra ny fisiny manatsara izay sehatry ny fandrarahana ataon'izay dia nampahafantarina azy ireo ny fisiny ny plateforme iray numérique izy io Mada Business Linkage izay sehatra natokana ho an'ny mpandrarahana madinika io na vaventy mba isian'ny fifanankalozana eo amin'ny samy mpandraraha atao misehatry ny tsena anatiny. Fampahafantarana ny plateforme Mada Business Linkage izay tetikasa anankiray financen'ny Bada ilamo izy io mba ahafahantsika mpandraraha mifandray bebe kokoa amin'ny alalan'ny plateforme numérique anankiray izay manampy antsika zany ampivelatra ny tsena mpiara-mombonantoka mpiara-miasa ny chambre de commerce amin'ity tetikasa Mada Business Linkage ity moa dia miraisin'ny chambre de commerce an-tanana ny fandraisana an'izay fampahafantarana izay androany miaraka amin'ny mpananany masa samihafa. Ny tsy fampian'ny fifanankalozana raha ho an'ny eto fianaran-tsoa manokana no tsy mampandroso izay fandrarahana eto izay tombony ho azy ireo anefa ny fahafantarana izao plateforme izao. Ny produit Mada Business Linkage ity dia plateforme numérique mba ahafahana mampifandray ny entreprise zany hoe ny entreprise rehetrarehetra eto Madagasikara dia izany no ampidirina anatiny mba ahafahana entreprise tsara hafa efa hoe na misy entreprise hafa tetaminy iara-iasa aminy na misy entreprise mety mitady anazy dia afaka izy mampiasa ny plateforme mba aza amin'izay. Ny mahatsara sy haiko hoe zava-dehibe amin'ilay plateforme dia anatin'ilay plateforme ilay olona afaka mampafantatra bebe kokoa ny asa koa. Afaka mampafantatra izy ohatra hoe manana certificat d'entreprise manana certificat na produit izy afaka mamontseo ny produit ananany izy afaka ihany koa izy mahita ny entreprise hafa izay hoe manana activité mety mitovitovy aminy afa miara-miasa mety mamaly filana entreprise hafa zany hoe misy entreprise maromaro afaka mitambatra mamaly filana entreprise anankiray ohatra ao anatin'ity tena hoe mahasamihafa anazy satria ny olona andrano manontany ihany koa hoe io moa zany tena mahasamihafa an'ity hoe plateforme ity amin'ny anveratsotra ohatra ao anatin'ny mahasamihafa anazy ao anatin'ity plateforme ity ilay entreprise mihitsy manao inscription anatiny izy mampafantatra momba anazy dia sorakokotsika zany amin'ny resaka hoe contact sorakokotsika ny information rehetrarehetra anatiny amin'ny ankamaroany ny annuaire dia nalaintsika mety hoe telefonina tsy azo numéro alefasana mail na velona ny mail fa amin'ity zany tena hoe ataontsika hoe vitrine ny entreprise ny ampitao anatiny izy izahana zany amin'izao afo zao dia hoe izahana ny ampiditra ny entreprise rehetra anatiny eto Madagasikara amin'izay fotoana izay zany mba mitokotokoa ny ataontsika hoe réseau mba ahafahan'ny entreprise mahita izay rehetra mety afaka miaraka. Rina moa fifanampahafantarana tany Digo Toamasina Fortefin izao plateforme izao ary ny BAD na ny Banque Africaine pour le Développement no anisany topo-kevitra amin'ny fananganana azy ity mba entina anampiana indrindra ireo mpandraharaha tsy misy afa-tsy ny fidirana ho mpikambana eo anivon'ny antenimera mivarotra sy ny indostria any anefa no ahafahana misitraka azy io. Ambarantsika ny vaovao avy eto an-toerana vaovao am-piangonana indray kosa mianjandroa ny tady eo anivon'ny sampitarika ny fiangonana protestantsa malagasy trano zozoro trano briky foibe FMTA amin'izao fotoana izao ary koa mizarazara ny fiangonana noho ny federan'ny mpitandrina rasorofitenina miarotsoa natsara tamin'ny andraikitra mahapastor azy teo anivon'ity foibe ity amin'ny raharaha politika izay mifanipaka amin'ny voalazan'ny lalàna fen'ny fiangonana tsy manaiky ny fampitsarana azy kosa amin'ny andraikitra izay sahan'ny ireo mpitandrina teo aloha rasorofitenina miarotsoa ary nanambara fa tsy manaikatra amin'ny fariny ary hiakatra niovy ny fitsarana ty raharaha ty amin'ny fahadimy 10 novambra izao ny fotoam-pitsarana eo anivon'ny komity mpiangonana. Ny lalam-pandrenana dia milaza fa ny fiangonana sy ny misona FMTA dia miasa ho amin'ny fitoriana ny filazantsara tsy manao ary tsy mikasikara raha politika izy amin'ny asa rehetra izay ataony. Nirotsaka ho filoham-pirenena ny pasteur Rasolofitiana Miarotsoa izay tsy nampahafantarina akory ny fiangonana na ny mpandraharaha na izay komiten'ny fiangonana teto an-trano briky foibe
zany firotsahany ho filoam-pireneny zany atao hoe mahagaga ihany zany satria zava-dehibe zany a raha mpiara-miasa aminao akaiky a tsy ampahafantarinao akory izany zavatra zany zavatra misy nefany ao anatin'izao zany a dia lasa mamorona indray zany izy mamorona manavaka n'le mpivavaka hafa indray zany a manao fitaovam-pivavahana paralèle ao anatin'ny fotoana ohatran'izao zany hoe izahay zany ataon'ny komiten'ny fiangonana dia manatanteraka fitaovam-pivavahana ara-dalàna ao anatin'ny fiangonana fa izy tsy andaniny zany a tarika olona ihany koa ivelan'ny fiangonana ao tokotany ao manao fitaovam-pivavahana izay mampalahelo izay mbola tsy nisy teto amin'ity fiangonana ity hatramin'ny 30 taona ny orenany tsy nisy an'izany teto. ho an'ny maresaka resam-pirenena nanamafy nidarika bomba ao Gaza Israely raha ny fanambarana ataon'ny mpitondra teny tafika israeliana ombaly raha ny totoanisa eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ao Gaza tao anatin'ny 4 ora mahery ny 79 ireo farafahakeliny ireo namondy ainy tao antoerana noho ny vokatra io bomba nataon'ny Israely io. Maro ireo naratra tao Gaza noho ny datroka bomba nataon'ny Israely tao an-toerana raha ny olona tonga teny anivon'ny hôpitalin'ny Deir el-Balah. Ny datroka bomba nataon'ny Israely tao Gaza izay nitohy alina sy androany taorian'ny fanambaran'ny tafika israeliana. Ny amin'ny anamafisan'izy ireo ny datroka bomba nataony ao Gaza ary koa ny antsoiny ireto farany ireo mponina ao an-toerana hifindramonina ny atsimo ho fiarovana ny ain'izy ireo. Raha tsy ahivina nanomboka ny fanafihan'ny Hamas ny Israely tao anatin'izay 2 herinandro lasa izay tsy nitsaha-mitombo ny datroka bomba nahazo an'i Gaza. Vokany 270 ny trano fonenan'ny mponina ao an-toerana ankehitriny no fantatra fa simba tanteraka raha nitatitry ny firenena mikambana. Dia zay topolasitopo avy amin'ny fampahalalam-baovao tamin'izao aliny alahady fa 20 ny volana Octobre taona 2024 izao sorokana taona tokantrano naraka izany indray amin'ny farana metriky ny mandrapita fa amin'ny mandraka ilay topolasy topo veloma topo. Iray dia sahala amin'ny ronono iray very kakao koko mofo dipaina tapany izay mitondra hery sy tasaka mandritra ny tontolo andro andramo fa tsara lavitra noho ny afo. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.